Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Hudson Taylor, tapany fahatelo. Miaro Jesosy. Andriamatoa Taylor, tena marary mafy ianao. Ataovy ny didim-panananao. Tsy ho ela velona tsony ianao. Tsia, ho tafavoaka eto aho. Ho ela velona. Manasa ho ahy any Sinina Andriamanitra. Ary raha sanatria maty aho dia hiaraka amin'i Jesosy. Ary tsy manam-paharetana mihitsy aho miandry an'izany. Nifindran'ny aretina tamin'ny alalan'ny fatin'ny lehilahy iray izay maty nitazo mahatsiravina, i Hudson Taylor. Tsy nisy olona no heverina ho tafavoaka velona tamin'izany. Niaro azy anefa Jesosy. Rehefa sitrana izy dia nanohy ny fianarana ara-pitsaboana i Hudson, satria nilainy izany tamin'ny asa fitoriana tany Sinina. Tamin'ny 7 septambra 1795 dia efa vonona izy. Miaraka tamin'ilay sambo antsoina hoe Dumfries izy, avy any Angleterre nakany Sinina. Zara raha niala kely teo amin'ny seranatsambo izy ireo dia efa tratry ny tafio-drivotra mafy ilay sambo. Nandrahona ny andredrika ny sambo sy ny tantsambo rehetra ny onja. Nefa Jesosy, ilay mpiaro lehibe, dia tsy namela azy ireo ho rendrika. Indray mandeha ihany koa, tsy nisy rivotra intsony, niantona ny sambo. Avy eo, nisy korian-dranomasina mahery nanosika ilay sambo nakany amin'ny aram-bato. Tena kivy ilay kapiteny. Izao ny fiafarantsika, tsy misy azo atao tsony. Mino aho fa mbola misy zavatra iray hafa azontsika atao. Inona izany? Afaka mivavaka isika ary mangataka amin'Andriamanitra mba handefa ny rivotra. Nivavaka i Hudson Taylor ary niny mihitsy fa hanampy azy ireo Andriamanitra. Ampidino ilay lehibe. Fa tsy misy dikany anie izany e. Handefa ny rivotra Andriamanitra. Tsy ho asakana ny tenako tsy homea. Tia hita an'izany aho. Nahita fahagagana nefa ilay mpaneso. Tampoka teo dia nitsoka tao anatin'ilay ny rivotra ary nandroso ilay sambo. Nandalo tsy nisy fahasarotana teo amin'ilay aram-bato mampidi-doza. Nametrahan'i Jesosy ny tanany mpiaro indrindra ny sambo Dumfries. Niantsona tao Shanghai izy ireo ary nandatsaka vatofantsika. Nitomany tampifaliana Hudson rehefa nanitsaka ny tany sinoa. Te hiresaka tamin'ireo olona ireo momba ilay mpiaro azy izy. Izany no antony ny anaran'ny fitenin'izy ireo. Asa mafy ilay izy. Narary ny lelany indraindray. Si Yesu hayo, chacheng ching kao shuo. Toa efa ela ny sinoa no niandry ny atongavan'ny olona iray ilaza aminy momba an' Jesosy Tompo. Saingy tsy voaray tsara izy ireo sy ny mpiara-dia taminy tamin'izay rehetra nalehany. Aiza mandeha ny taingisao fa ratsy fanahy ny olonao. Ovonoiny ianareo na ataony any am-ponja. Raha ratsy fanahy ny olona dia tsy maintsy manantona azy isika. Mila an' Jesosy izy ireo. Betsaka ny zavatra nitranga tao Tangchou. Ho tantaraiko aminareo amin'ny tantara manaraka izany. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny tompo daholo. Nanolotra ny tantara zokomy.